Salama daholo tonga sondray ato amin'ny tutonasa fianarana informatika dia toga eto amin'ilay fianarana lay mise en forme conditionnel indraintsika dia ity tsara marihana somary betsabetsaka ity vidéo ity tsy vitan'ny anankiray izy ity fa mety efatra na dimy ihany vao tapitra ka manasa antsika anaraka hatrany ny tutonasa indrindra indrindra isabone mba ahazahoanareo an'ilay vidéo izay mivoaka manaraka inona ilay mise en forme conditionnel fa mise en forme conditionnel dia hoe raha misy chiffre ohatra latsaka ny 10 dia atao mitovy ahovana loko izay latsaka ny 10 na izay mihoatra ny 10 dia ny Excel mpanao an'izay automatique dia izay zany no jerevantsika androany fa ny ataontsika androany dia makasika ny chiffre fotsiny fa ny vidéo aoriana zao zany ny makasika ny texte dia manasa antsika anaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Eny ary ndao zany ho ataontsika indray le mise en forme conditionnel araka ny mahazatra dia efa misy zavatra homaniko foana moa zany ato ahafahantsika manao pratika an'izay mise en forme conditionnel izay dia ndao ho jerentsika. Ndao raisitsika hoe ohatra zao zany le izy misy note maromaro ato dia andao jerentsika hoe izay latsaka ny 10 no andao ho jerevantsika hoe ataontsika couleur hafa mba hanavahana anazy. Ahoana natao? Voalohany indrindra sélectionnenao ilay izy rehetrarehetra rehetra zao le note ihany sélectionnena dia avy antsika miditra ato amin'ny mise en forme conditionnel dia avy eo dia ity voalohany ity hoe règle de mise en surbrillance des cellules dia mijeritsika latsaka ny 10 zany dia mazava ho azy tsy maintsy inférieur zany no kitiatsika ity inférieur ity dia vitsy zay dia fafahantsika ilay izy tonga dia 9,25 zao nombeny fa ny antsika ataontsika 10 zay dia tsy tonga dia ok avy hatrany fa miditra atontsika dia avy eo dia atao amin'ny format personnalisé atontsika afaka misafidy tsara dia ny anazy zao ny tiako ataontsika hoe menamena ohatra ny lokony ataontsika menamena afaka atao an'izao afaka asiana ihany koa bordure izay itiavanareo anazy afaka asiana remplissage ohatra hoe sady menamena izy no miloko tsy haiko maitsomaitso fa normalement moa zany tonga dia menamena fotsiny izy dia izay ireo zany afaka configurena-reo daholo lay izay latsaka ny 10 dia afaka configurena daholo hoe ataoko manahoana ny lokony. Rehefa vita ny configuration anao dia afaka manindry ok avy hatrany anao dia avy eo dia ok indray mandeha ato eo amin'izay raha mijeritsika jerevy tsara fa ny latsaka ny 10 rehetrarehetra dia efa reo nolokon'ireo zay tonga dia efa mandeha marina daholo zany le izy. Raha ohatra tianao fafana izay zavatra rehefa tsy mety aminao dia sélectionnenao dia mise en forme conditionnel dia ato amin'ny effacer les règles dia ity voalohany ity les sélections zany afaka ataonao hoe tout entier koa fa andao ataontsika hoe les sélections dia miala le izy zay dao indray afaka raisiko indray ohatra ny contraire an'izay sélectionneko ohatra indray hoe plus de 10 mise en forme conditionnel dia afaka manao supérieur izay mihoatra indray izay mihoatra ny ataontsika hoe mihoatra ny 10 ataonareo ahoana dia ato dia format personnalisé dia atontsika no misafidy ilay loko izay mety aminareo. Ity zao lokon'le soratra ity amijero tsara atao anatin'ny polisy dia mombamomba le soratra ty ataontsika ity ataontsika hoe mangamanga dia ny remplissage ny misafidy couleur anankiray tsika ataontsika ina mifanaraka mangamanga ohatra ty mafimafy ity dia avy eo dia manindry ok dia manindry ok raha mijerinareo reo daholo ilay plus de 10 10 ao anatiny satria tsy nataontsika hoe supérieur ou égal fa izay mihoatra ny 10 zany dia reo daholo zay mino angamba fa mazava amintsika izay. Dia ity vidéo ity dia natokana fotsiny ho an'ny resaka mise en forme na resaka chiffre mbola hiditra antsika amin'ny resaka texte rehefa amin'ny manaraka fa mbola chiffre fotsiny izay dia anjarinareo afaka mijery an'ity koa nareo afaka asianareo hoe entre ndaontsika indray anankiray sélectionneko dia fafako aloha le izy effacer les règles dia afaka ataoko hoe izay ao anelanelan'ny 9 sy 12 ohatra mise en forme conditionnel dia eto amin'ity voalohany ity dia afaka miditra ato amin'ity hoe entre inona le hoe entre ao anelanelana entre dia kitiantsika fotsiny ity entre ohatra hoe entre 8 à 12 izay entre 8 à 12 ihany zany nolokoko dia ato dia format personnalisé dia misafidy loko eo nareo ohatra ataontsika ohatra zao ohatra dia dia manindry ok dia ok zao reo zay le entre ny 8 à 12 zay farandrindra zay raisika angamba ilay égal arakaraka an'izay mety aminareo no atao sélectionnentsika indray
mise en forme conditionnel dia aveo tsika mijery an'ilay atao amin'ity dia le hoe afaka asiantsika koa hoe égal izay ohatra hoe c'est 10 lasa entre iny azafady ato dia le voalohany ity dia aveo dia hoe égal a izay égal 10 ohatra ataontsika hoe égal 10 égal 10 rehetrarehetra dia lokoko tsy haiko izay atao amin'ny bordure ihany ko asiko ohatra ataoko violet dia aveo dia manindry ok reo zany ny 10 rehetrarehetra zay ho an'izay tsy mahay mandokondoko sy manao an'ilay soratra manasantsika hijery an'ilay vidéo efa vita tany aloha zay manasantsika s'abonner hatrany ho an'izay mpanaraka ny tutonasa rehetra fa mbola be da be ilay vidéo mbola vaovaka eto mahakasika ny Excel fa alefantsika milamina ilay izy zay masy to daholo.